Zara noratra boky atao hoe miaina amin'ny herim-po. Tena boky mahafinaritra zany mikasika ny fomba fandresena tahotra eo amin'ny fiainanao. Manokatra ny toko voalohany dia soratra mikasika ny fanaovam-beloman'ny fanahin'ny tahotra dia hitanao fa rehefa tena andresy ny tahotra zany zavatra voalohany ilaina ataonao dia manapa-kevitra fa hoe tena hisaraka amin'ny tahotra ianao dia hanomboka anao toetra amin'ny tenanao manokana mihitsy hoe tsy hisy tahotra iaina intsony ato. Ny toetra tokana azo ekena ho an'ny kristianina dia hoe za tsy atahotra izany. Hitanareo Davida mpanjaka, Davida mpanao salamo laza matetika mihitsy ao amin'ny salamo hoe tsy atahotra, ina no azon'ny olona atao amiko? Raha Andriamanitra no momba iza no atohatra? Ary tiako zany tsy atahotra. Izy aloha tsy nilaza hoe tsy matahotra, fa efa nanapa-kevitra izy fa tsy hamela ny tahotra ifeny fiainany mihitsy. Dia hitako hoe zany ny zavatra voalohany izay ilaina ataontsika. Hitanareo matetika sika manana zavatra efa nananantsika ela tamin'ny fiainana, izay saika mampahonena, tsy mampahazo ainantsika. Tsy tena tianao akory zany fa efa tena nanananao ela zany dia nanaiky ianao dia misaina fotsiny hoe tena hitako fa efa tena izao angamo izao. Na zay zany mihitsy, na mety hoe zany mihitsy ny fiainana dia nainao azy efa tsy mintsony hoe mbola hita fiainana hafa noho zany. Hitanareo tamin'ny fahazazako za zao na olona ndraiko efa ho taona maro ary ny fiainako saika namaka tanaty tahotra foana. Ny dadako tena olona tezidava, mamilava dia rehefa mody dia tezitra dia maheritreritra amin'ny reniko dia tabataba sy mikikika ary menomenona dia akora fanararotana dia tsaroko tena nelehibe tamin'ny tahotra ary tena fanambo aza ny mianatra miaina tsy misy tahotra zany. Dia mila nianatra zavatra tsirairay mihitsy dingana tsirairay foana iray isan'andro fa tena nianatra zavatra betsaka taona maro dia za mihiny fa afaka niazo tombony amin'izay traikefa efa nilalovako nareo. Ny sasany tamin'ireny tena sarotra be, ny sasany marary nefa za mihiny fa afaka manampy anareo hiala amin'ny herifiry sasany amin'ny fiainanareo izay rehefa mianatra amin'ny teny koa nareo hoe tsy atahotra izany a. Sika malala fa tsy manome fanatahotra Andriamanitra. Ny tahotra tsy avy aminy. Andriamanitra manome antsika fanahy-mahery sy fitiavana ary fahonona an-tena. Rehefa manafika antsika ny tahotra, efa ny fahavalo zay, tena ny devoly zay ary izy dia manao izay azona antsika na miazona antsika, tsy androso foana. Ndao zao resina ohatra hoe te hiverina hianatra ianao, mety efa hoe efapolo taona ianao zao nefa tsy nanana diplôma mihitsy dia te hiverina hianatra indray ianao mba haka izany diplôma zany. Zao mety hoe ny zavatra voalohany izay hitranga dia atahotra ianao hoe sao antitra loatra na atahotra koa ianao sao tsy ho afaka hianatra intsony amin'ny taonanao na koa hoe atahotra ianao sao tsy raisin'ilay fianarana intsony. Zavatra iray no azo antoka raha Andriamanitra no mamevitra tsara ao am-ponao ao hoe zavatra izay hitahinao na hitan'ny fianakavianao, zavatra izay teny irin'ny fonao. Tsy ho Andriamanitra zany ampatahotra anao zany ka hitenenao tsy hanao an'izany, fa ny fahavalo zany satria tsy tia ny androso mihitsy ianao. Ka mangataka anareo androany, raha manapa-kevitra ianao, voalohany indrindra aloha hoe za indray tsy hiaina amin'ny tahotra izany. Zany akory tsy midika hoe ianao zany tsy ahatsiaro tahotra intsony, fa midika zany hoe afaka mianatra ianao ny andresy ifehany zany. Ary tena hiresaka betsaka mikasika izany sika mitapandray amin'ity fampianarana kely ity. Karaha tena hiaina amin'ny herim-po, ary miaina amin'ny herim-po midika hoe tena hiaina anaraka ny fo koa. Za tena hirisika, tena hosaya, tena mindra, dia tena hiara-hiasa amin'ny fanahy masina, tsy hianona fotsiny amin'izao na ho amin'ny antonony, tsy hoe dia izay ihany fa ho tena olona anao fahasamihafana eto an-tany mihitsy. Firy aminareo zao no tsy te handalo fotsiny eto tsy hisy pahita fa ianao tena teo voamarika eto an-tany. Dia anana olona atsiaro anao fotoana lava nandritra ny fandalovanao teto. Zao aza manambany tenanao dia anao hoe tena hitanao zany ange nataony ho an'ny olona eny ambony altara ihany na izay miseho tele, fa ho an'ny zanak'Andriamanitra rehetra zany. Manana zavatra ho ataontsika tsirairay avy izy. Manana ny anjarany ataontsika daholo sika, manana zavatra izay tsy ho hain'olona tahaka ny fanaovanao azy izy. Ka raha tsy ataonao zany dia andratra ny sisa amintsika rehetra. Tsy hisy toeram-pifalianao hitovy amin'izany hoe ianao anatin'ny fanatanteranao ny tokony ataonao marina zany. Tsy hisy afaka hanome fahafampoanao na atanteraka izany hoe fahalalanao, fa ianao dia manaraka an'Andriamanitra amin'ny fonao rehetra izany. Amen. Fa ny tahotra dia fitaovan'ny Satana. Avy amin'ny devoly zany. Fa Andriamanitra tsy nanome antsika fanahy osa. Ndao ekeny zany. Rehefa matahotra iny ianao, tsy Andriamanitra manao izay tsy hanaovanao zavatra zany. Fa zany ny fiasan'Andriamanitra.
tsy nanome fanatahotra antsika Andriamanitra fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahonona tena. Amen. Ka rehefa matsiaro matahotra isika, tena afaka nianana antoka koa isika. Fa Satana manao zay zonana antsika zany mba tsy hanao zay nasain'Andriamanitra ataontsika, na mba halala zay zavatra tsara indrindra ho ataontsika, na de tena manao zay mampahonena anao fotsiny izy. Ny Baiboly milaza fa ny tahotra mitondra fijaliana. Ny tahotra mitondra fijaliana. Ary efa tena hitako zany voka-dratsiny zany. Zay hitako fa tena mpianakavy akaiky mihitsy reo, lay fahafahany mitondra fijaliana. Za zao efa niezaka nampianatra tamin'ny fianako ny hoe tsy hiororo amin'ny zavatra zany. Aza miororo any an-tsena zany, aza miororo manasa vilia, aza miororo manapaka bozaka, aza miororo mipetraka mandoa fakturanao, aza mamela zany. Fanahy ny ororo sy tahotra zany eo amin'ny fiainanao. Fantaro hoe izy ianao amin'ny Kristy, fantaro fa afaka manao zay ilaina ataonao ianao amin'ny alalan'ny herin'Andriamanitra ao aminao, de miaina amin'ny lomotraka tsara, sady milanja soroka, mandeha tsara, de miaina amin'ny fahasahiana. Amen. Fotoana ho an'ny tenan'ny Kristy zao ijoroany de ikotiny de tsy hanaovany adalàna sy faniriany ratsy anana ny olana amin'ny zavatra rehetra tsony. Fa misy karazany maro ny tahotra zay tsy mampino mihitsy, zany hoe raha mijery zany hoe phobie zany ianao ao amin'ny encyclopédie, reo olona zavatra pejy maro de maro de maro ny tena mampatahotra ny olona ao. Isan'ny zavatra izay tena nanan'ny olona maro olana zao na tamin'ny fotoana taloha na amin'ny fiainana zao. Tsy afaka atao hoe ndrehetra aloha fa za taloha ohatra zany ary mahita olona maro ohatra zany koa. De ny tahotra olona. Ahoana zao ny hevitry ny olona? Inona no lazainy? Inona zao nataony zareo? Inona zao no tsy ataony? Raha vao tsy tiany eo de ho ahilokitra zareo amin'ny fiainany ve? Tena ho laviny zareo ve? Tena mandrery zany. Ary tena mino fa mampiasa tahotra olona Satana, tsy ny ampijaliana fotsiny ihany, fa mba tsy hanarahany olona ny fony ihany koa. Hitanareo, hitako fa tsy misy zavatra azy tahaka zany hoe mahatsiaro amponao ianao fa tokony hanao zavatra nefa ianao kivy anaty no ny olon-kafa, de matetika tsy ilay olona akory no manao zay ifezana anao amin'izany, fa saika tsy fanananantoka ao amintsika zany ka amelantsika azy ireo ifehantsika satria tiantsika anaiky izay ataontsika izy ireny. Ainao ve fa nini nataonao folo isan-jaton'ny olona tsy ho tianao eny foana? Zany aloha zao de statistika avy amin'ny expert zay mety ataontsika eo isy olona tsy ho tiantsika foana. Zao, ny Baiboly zao ny teny antsika hoe tokony atahotra an'Andriamanitra isika. Betsaka ny olona tsy mahatakatra an'izany. Fa tsy karazana tahotra diso zany, tsy ilay karazana tahotra izay ataony Satana ao amintsika mikasika ny olona, fa tena fanajana zany, fitiavana, karazana tahotra mahamendrika, zavatra tena miavaka mihitsy amin'ireo tahotra izay mampijaly antsika ireny. Fa tena zany karazana tahotra zany no tena miazona antsika ho voaro aza. Toy ny hoe matoky an'Andriamanitra, mino aho fa tia izy no marina mahay lavitra noho iza. Za de tia azy de anaja azy, atoky azy tanteraka, anao zay asainy ataoko rehetra. Firy aminareo no mino fa tena iova ho tsara tanteraka ny fiainanareo. Raha mba nanomboka nampiaritra ny fotoana lava ianao, za tena nanao fotsiny io. Hitanareo, Andriamanitra zany tsy reny patron zay te ife olona fotsiny reny, fa zay lazain'Andriamanitra antsika na zay angatahany ho ataontsika na tsy ho atao koa de ahasoa antsika. Tsy hoe mahatsaratsara azy akory raha vao manaraka ny lazainy daholo isika. Hoy Jesosy hoe zany ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Izy ny lalana, ataovy ny ataonao tahaka ny fanaovan'i Jesosy azy zao. Tiany ho teny anareo azy zay antenaiko mba anao zavatra amponareo ao. Aiko fa tena nisy akony tamiko zany isaky mijery zany de nisy avy toko 9, 7:10. Jehovah tompony maro, jereo masina izy, de ny voninahitry ny anarany masina. Ataovy lay fanantenanareo tokana amin'ny fiarovana izy. Wow. Tsy haiko hoe inona ary nataon'ny olona eto tany amin'izao zay tsy manana ny fanantenany an'Andriamanitra. Zany hoe karazana fanantenana inona ary no nananao raha tsy afaka manantena an'Andriamanitra? Ary aoka izy ihany no atahoranareo, ary izy ihany no angovitanareo,
sao ana fotoana azy amin'ny tahotr'olona enao ka tsy atoky azy. Wow! Ka tena manafotoana ny fanahy masina raha tokony anaraka azy ianao de anaja azy, ho ty azy, anome voninahitra azy de mba hanana tahotra fanajana feno sy ankasitraka azy. De tsy amela olona hitarika anao avy am'izay tsapanao fa tokony ataona miaraka amin'Andriamanitra satria ianao tena matahotra azy ireny de hoe inona zao no fiheverany anao, inona no lazainy de inona no ataony. Ka isafidiananao zay fanekenanao mihoatra ny fanekenan'Andriamanitra. Hoe isafidy ny fisaika izany ianao mihoatra izay an'Andriamanitra. Baiboly milaza fa manafotoana an'Andriamanitra. Ary hitako fa zavatra tena mila diniantsika lalina koa zany androany. Zany akory tsy hoe tena hitanao za zany tsy hoe tena matahotra be hitanao zany hoe tena matahotra sady tsy te ho mandrery zany za tsy te ho very namana. Tsy andao elany zany, matezitra an'Andriamanitra zany. Manafotoana azy zany. Zany sika kanosy zany. Fa manana zavatra ho atao sika. Andriamanitra te anao zavatra mahafinaritra sy mahagaga amin'ny fiainanao. Ny tsiraray avy mihitsy aza mipetraka fotsiny ao de anao hoe tsy za andresany zany. De nareo zay mijery fahitalavitra ihany koa aza mihevitra hoe miresaka amin'irety olona ataony hevitreretry ihany fa isan'ny antony maheto amin'ity trano ty anay de mba anato tany zao afatra zao mba iresana aminareo. Amen. Ary Andriamanitra tsy mamela antsika ho ampiasain'ny olona izany de ho fehezin'olona zany. Fefa nilazaiko izy ireny aza tsy hoe manao zay anaovany zany foana. Zany hoe raha tena manafoana ianao, tena afaka manatona olona zay manana toetra mahery ianao. Fa raha tsy mijoro any tenanao ianao izy ireny koa de anosika anao fa na izy ireny aza amin'ny ankapobeny tsy maina de zay zavatra ataony. Fa ilaza aminareo raha tsy hainao hoe inona no tianao atao, tena faly tena anareo zay ho ataontsika. Fa raha mbola tsy nanomana ho anao ianao tena faly anosikevitra anao mba hanaraka amin'ny planiko. Fa za tena mpitarika pampahery sady mahavitoto ihany koa. Za mahita lalana, za manana tanjona. Ary olona zay tsy mahajoro amin'ny heviny tenany hiazakazaka mihitsy sady tsy anao zany ho atsoa ny afeny foana. Hoy ianao ngasika afaka manafotoana an'Andriamanitra. Zao Efesiana 4:7 ny Baiboly milaza hoe aza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra zay nanasiana tombo-kase anareo. Ka ao amin'io andininy io melosi aorinany 7 de saika miresaka manokana ny amin'ny atezerana zany sy ireo toetra ratsy de fifandirana ady lahy ady mafy fa tena lazainy fa manafotoana ny fanahy masina zany. Fa eto tsika mahita ao amin'ny Isaia fa nitahotra olona tsika de mahatezitra ny fanahy masina. Zany tsy midika hoe very ny famonjenao, tsy midika hoe efa tsy tianao tsony Andriamanitra. Fa ilaza zavatra aminareo jereo de avelao hiteny zavatra aminareo ny fanahy masina monao aminareo de raha toka tezitra izy tsapanao foana zany. Zany hoe maha-kristiana zany ange tsy hoe makany am-piangonana matetika de mipetraka amin'ny seza de mitsikera-pitoroteny. Tsy zany dikany hoe kristianina. Dikany hoe kristianina de Kristy vela ao anatinareo. Ao anatinao izy. Ka raha malahelo izy de atsiaro alahelo ihany koa ianao. Raha ory izy de atsiaro ory ianao. Tak zany koa raha faly izy de ho tsapanao zany. Fa mifandray amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny Kristy isika. De fifandraisana akaiky lalina manokany tena fampiresahany zany. Na manao ange izy maha-kristianina tsy fanarana lalàna sy fitsipika na fanaovana ndraranao de atenainao fa mba azo marika famantarana vita ianao eo mitety andronao any an-danitra any. Fa resaka fifandraisana amin'ny alalan'ny Kristy zany ao amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny Kristy. Maha-kristianina midika hoe Kristy ihany. Na mpanaraka any Kristy. Raha tsy mbola vonona nanaraka any Kristy ianao de aza miantso ny tenanao kristiana zany de soa ny reny marika famantarana amin'ny fiaranao reny. Amen.
Sika tena sarotiny amin'ireny laza ratsy tsika ireny. Tena ahoana ary ny fihevitry ny olona? Dia ahoana raha very namana? Hitanareo, afaka miteny zavatra ary tsy manao zay tsy aombiazana na hiteny zavatra mampatahotra anareo, fa raha tena manaraka an Jesosy, marina ianao. Tena afaka miomana amin'ny fahaverezana ireo namana sasany. Arak'izany zao mety ho very betsaka amin'ireny ianao. Mety ho very azy rehetra koa aza. Ary zany aza mety hoe mihevitra anao diso ry zareo, satria raha ny any anaty lalàny haino hoe tsy izany, fa tsy mbola vonona nanapa-kevitra izy ireny dia izay efa notapahanao ka mora aminy kokoa no mitady zavatra diso eny aminao. Noho ny anaiky hoe mety misy zavatra tsy ampy eo amin'ny fiainan'izy ireo. Firy aminareo zao no tanapa-kevitra hoe tena anaraka an'Andriamanitra feno marina, na ny hoe anaraka an'Andriamanitra fotsiny fa mety tsy mbola tanteraka daholo zany anjaranao zany. Firy aminareo no very namana na nilavy ny fianakaviana satria ianao nanao zany fanapa-kevitra zany. Hitanareo zao, tsy haiko hoe misy tanana izay tsy mitsangana fa betsaka koa no mitsangana mihoatra zany. Fa zany zao ny fitsapahantsika voalohany eto. Ianao ve amela antahotra olona satria hoe kanosy ianao? Raha tena hotsotra aminareo tsy dia hisy raharaha loatra raha mankany am-piangonana any ho any ianao fa milaza anara-piangonana tahaka ireny kanefa dia mivoaka sy miditra fotsiny, tsy dia hanovanao loatra zany sady tsy dia hanina akory ianao. Fa toy ny azo ekena ara-tsosialy zany. Zao rehefa tena voavonjy marina ianao, zany hoe rehefa nateraka indray ianao dia manana zany fiainana vaovao zany ao anatinao ao, ary ianao tsy tianao ireo zavatra izay nataonao taloha zany tsony, ary tsy tianao tsony izay zavatra tianao taloha, dia mety ahita zavatra izay mety tsy hitan'ny olona akory ianao. Zao ianao zany efa misy fivoarana lehibe dia aza misaina hoe ndevolona namelatra tapirozy ka anao hoe ny Baiboly nampanantenantsika fa tsy maintsy enjehana noho ny famarinana isika, fa zao no lazainy zany. Sambatra ianareo ka afaka milaza fa raha ny safidy anaraka ny Kristy ianao ka ny laviny namanao dia sambatra ianao zany. Tena sambatra ianao, tena manana namana tsara ianao satria izy ireny nandahan Jesosy. Amen. Ianao zao Joyce tena tsy voavako izany fihetsem-poko zany, tena hoe tsy tia ataotra zany kanefa dia zany ihany a. Iza ny laza fa tsy maintsy azo aina isika ianao hoe dia azo aina amin'ny zavatra rehetra amin'izay ataontsika. Rehefa nanapa-kevitra ny anaraka ny antson'Andriamanitra tamin'ny fiainako, tena nahafinaritra zany fa tena nofo ratsy. Satria ny vehivavy tsy nanao an'izany taloha. Za tany amin'ny fiangonana izay nianarana ny ety ny vehivavy tsy mahazo manao an'izany. Atao izay ialako tamin'ny fiangonako. Fianakaviana moa nanao hoe tena daly zay, tena arabaky teny, very namana rehetra zay. Tena mafy zany, mafy raha ny amiko, fa nijery todika azy zao dia tena nampiroro azy zay mety ho nisy ato taloha raha amin'izao. Inona zao no tsy efa verinao? Raha ny famelana ny tahotra olona ifehanao hatr'izay sy izay iverinao amin'ny ho avokoa, raha vao tsy vovanao zany. Hitanareo mety tsy dia olana ho anao amin'izao aloha zany, fa mety zany koa mety zany. Fa tena afatra lehibe izay ho andrehetra satria na ho elana ho aingana eo amin'ny fiainanao. Ho hainao ihany fa tian'Andriamanitra anao zavatra ianao, fa ny fanajana na ny fitiavana na ny faneken'ireo olona izay tadavinao dia tena hanohatra an'izany. Fa mila manapa-kevitra ianao mikasika izay ho ataonao. Ny fanapa-kevitra tsy dia hanova ny fihetsem-ponao foana. Mety mbola atahotra foana azy ianao, fa mbola afaka anao zany ihany, na dia mila manao zany amin'ny tahotra azy. Ny zavatra mila takantsika mikasika ny tahotra dia hoe ny fomba tokana ahafahanao mahazo zany dia miatrika izany. Ny fomba tokana hifehezanao ny tahotra dia ny fiatrehana izany. Tsy handositra anao zany izy raha tsy entinao miverina mihitsy ho any amin'ny elo izay ny haviany tany.
Ary ny fomba tokana anaovana an'izany dia ianao mitohy mandroso foana raha ny devoly manao izay sariananao iverina. Ny tahotra dia fanahy ratsy, fa Andriamanitra tsy nanome fanahy osa antsika. Andriamanitra nanome hery antsika, dia fitiavana, dia fahonina-tena. Hatray zaho zao ny fanahinao ny lazanao, mody dia manaova fivoriana amin'ny tenanao. Sika tena mihaona amin'ny olona rehetra foana. Kalandrianao zao mety feno fivoriana dia fivoriana foana. Tena maninona moa raha ajanao sasany amin'ireny dia manaova fivoriana amin'ny tenanao. Fa tena gaga ianao ny amin'izay hitanao momba ny tenanao raha toa ka mba hikadotra andrera ianao dia mandeha amin'ny fivorianao sy Jesosy. Hatraiza zao ny fanahiko ny amin'ny lazako. Firy zao ny zavatra ataontsika mba anairana olona zay tsy dia tena hoe mandrara zany zavatra zany akory. Fa inona ny takian'Andriamanitra amintsika? Fa inona no ataonao na inona no nataonao tany amin'ny lasa ka tsy mba neken'ny olona tamin'izay lalana mba nisafidinao? Ianao ve ilay mpitady sitraka amin'ny olona foana? Misy ny olona saika fatoran'izany foana mihitsy. Tena tsy mahatra mihitsy izy raha hoe tsy tian'ny olona eo izay ataony izay. Zany koa izay. Tena tiako ny volonao, tiako ny akanjonao. Wow, tena tsara zany. Tsy misy zavatra mahafaly tahaka izany hoe olona arak'izay namoronana an'Andriamanitra anao izany. Na mety ho hafahafa aza ianao aza miovy izany. Amen. Zany mihitsy zao, iza moa no te hitovy amin'ny olon-drehetra zany? Zany vetsy dia tena anahirana mihitsy. Galatiana 1:10. Tena tiako ny soratra masina io, ireo andalan-tsoratra io vakiko aminareo. Ny apôstôly Paoly, ary ankehitriny olona va no ilako fity sa Andriamanitra? Sa mila sitraka amin'ny olona? Raha mbola mila sitraka amin'ny olona dia tsy mpanompon'ny Kristy ilay Mesia. Wow! Raha vao tsy nanaraka ny antson'Andriamanitra tamin'ny fiainako mba hiazonako ireo namako, hijanona ao am-piangonako, dia hoe mba ho sain'ny olona ho tsara. Ireo olona tombo Andriamanitra fa tena mampatahotra ny misaina an'izany. Mampatahotra ny misaina ny fakapanahintsika. Marina efa tena tiako maritra tsara nareo androany. Tena alay panangy esika. Matetika misaina koa raha sika hoe hitanareo raha ndrehetra no misaina izany. Zany hoe raha zarery manao izany, zany hoe marina ny azy, ny vehivavy tsy manao an'izao, fa izao lazaiko aminareo fa mila manakatona ny lohanao ianao ary tsy miresaka ny amin'izay tsy fahalalana na izay adalana mety misy eo, fa matetika ianao mila manakatona ny ati-dohanao dia mila mijery izay ao am-ponao ao. Mila manalavitra izay feo avy amin'olona ianao. Mandehana miaraka amin'Andriamanitra dia laza hoe ino no tianao ho ataoko amin'izao tranga misy izao? Inona ny planinao amin'ny fiainako? Dia ampio Andriamanitra raha tsy tian'ny olona izany. Za anaraka anao foana.